Falmaraby indray ny mpankafy fandaharana rehetra. Safiny hatrany no miaraka aminareo atao fandaharana ny nahandro. Tsy adino fa miaraka amin'ny CFP-ny foana izany fandaharana izany a. Ny zavatra ho atolotra anareo indray androany a dia ny saucisse fumée poulet a miaraka amin'ny haricot vert. Mety efa misy zatra an'ilay izy a, kanefa mety misy mbola tsy zatra ihany koa dia androany izany a dia atoroko an'izay mbola tsy zatra. Inona daholo ny zavatra ilayntsika? Militsika saucisse fumée poulet, mila ihany koa tsika haricot vert. Ny assaisonnement na ny fanomezantsika izay ataontsika androany a dia ny tongolo oignon sy tongolo gasy irery ihany. Ahoana ary ny fomba hikarakarantsika an'izany sakafo tsotra kely a nefa matsiro kely izany androany? Alaina ny haricot vert dia tetitetehana. Satria moa ny fandaharana dia miaraka amin'ny CFP-ny izay centre de formation professionnelle dia mampianatra ny cuisine sy pâtisserie dia ho atoroko anareo androany hoe ohatry ny ahoana arany no anaovana fitetehana an'ilay haricot vert. Rehefa mieketena izy na nalana ilay tahony teto fomba fanalana an'iny moa izany dia azo tonga dia tapahana indray miaraka toy izao daholo. Fa eto indray izy dia ho tapahantsika isaky ny 4 cm eo fotsiny atambatambatra dia atao toy izao izany ilay haricot vert antsika. Ao anatin'ny fotoana préparation antsika izao na ny fanomanana ny zavatra rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izay ny hoe mitetitetika rehetra na ny taillage. Tapahantsika izany izy lasa eo amin'ny 3 cm daholo. Atokana toy izao ny fandaminana rehefa ao an-dakozia arahana tsara izany hoe tonga aloha ny fotoana fanasana izay efa vitako teo aloha dia izao indray tsika tonga eo amin'ny fotoana fanapatapahana. Atao toy izay daholo reto haricot vert antsika reto izao manodidididina ny fefakilao mahery kely eo izy reto. Saucisse fumée anankiroa dia efa ampy miaraka aminy. Dia tapahantsika toy izao izany ilay haricot vert. Tsy voatery hoe zaraina mizara roa ilay haricot vert fa tsika izao misy hoe atao lavalava fa izay antsika androany izay dia hoe atao 3 cm izany ny halavany. Mandrapitetiko an'ity haricot vert ity dia azoko lazaina sahady hoe inona ny fomba andrahoantsika anazy sautena izany no andrahoantsika anazy androany. Tsy dia tena atao masaka be loatra izy fa sautena kely dia efa iny izy no azo hohanina. Vita izay ny haricot vert. Hiditra indray izao tsika amin'ny saucisse fumée. Ny saucisse fumée antsika indray dia atao rondelle. Tsy hoe mahazo tsirairay akory mipinana fa mahazo rondelle maromaro. Izay izany no anjara mipinana androany fa tsy hoe hinana saucisse iray isan'olona. Fanazaina izay izy aloha dia izy ity izany dia natao sakafo ho an'olon-droa. Azonareo atao tsara izany ity amin'ny Saint-Valentin satria an'olona roa dia efa ampy. Mety na mividy saucisse singa roa ary any am-pivarotra. Rehefa voatetitetikitsika rondelle ny saucisse fumée poulet, voatapatapakitsika isaky ny 3 cm ny haricot vert dia hiditra indray tsika amin'ny fikarakarana an'ireo fanomezan-tsiro na ny tongolo gasy sy ny tongolo oignon antsika. Ny tongolo gasy izany dia tena potserintsika, potserina tsara fotsiny. Inona ny antony? Tiantsika hivoaka tsara ny tsirony. Eto izany raha vao mampianatra an'izay hoe potserina tsara izay dia tsiro izay no tiana hatongavana fa tsy endrik'ilay tongolo gasy. Tongolo gasy moa izany dia
aya no iantsotsika anazy. Rehefa vita izay dia ny tongolo oignon antsika indray ho asiantsika endriny ihany. Noho izany ho tetehantsika en julienne. Rehefa voatetitetika lavalava zany na en julienne ilay tongolo oignon. Ity koa mbola misy anankiray mba hanome tsiro tsara azy dia miomana sady amin'izay tsika amin'ny fandrahoana. Ireo zany ny assaisonnement antsika na ny fanomezan-tsiro. Rehefa vonona daholo ny saucisse fumée poulet miaraka tamin'ny haricot vert voatapatapaka 3 cm dia tonga amin'ny fotoana fandrahoana amin'izay arytsika izao. Asiantsika menaka ao anaty vilany na ao anatin'izay zavatra ahafahantsika mahandro Tsy dia tena atao betsaka rehefa mahandro azy izany. Ny menaka izany rehefa isauténtsika dia kelikely ihany. Satria ny saucisse fumée efa masaka ihany amin'ny ankapobeny dia tsy maninona daholo na somary mantamanta. Ohatr'izay koa ny haricot vert. Ny haricot vert tena azo hohanina mbola manta mihitsiny. Mety hoe misy tsy tia hoe misy fofona ny haricot vert raha vao manta na somary croquant koa izy na izay henontsika mbola matsakatsaka tsara izay fa izay mihitsy ilay fomba fahandro androany satria tiako hitehirizina ilay hely tsy calcium be dia be hoentin'ny haricot vert. Ataontsika ao anatiny ny tongolo oignon sy ny tongolo gasy. Rehefa mafana zany ny menaka dia narotsakitsika atao. Izy anefa ohatran'ilay mahandro isan'andro ihany fa mino fotsiny hoe misy mbola tsy nanao an'ilay izy dia androany ilay izy mba hoentiko ho an'ny rehetrarehetra. Rehefa vita izay dia sauténtsika ao koa ilay saucisse fumée. Avela ohatrany hoe mahazo lokoloko kely zany izy sady mba misy tany anatiny ilay tsirony ary farany ny haricot vert. Arorontsika tsiaky zany izy izay moa zany ilay fomba fahandro izay hoentiko eto androany hoe sautena kely izy. Avela manenoneno tsara ohatr'izay foana zany ilay atao anaty vilany. Efahantsika asiana sira izy satria amin'izay mba tafiditra any anatin'ilay tsiro. Mety hoe hijanona ilay maneno kely fa mba ho masamasaka kely kokoa zany tafidiko anazy hoe tonga dia arotako avy hatrany ilay tsiro. Raha ohatra zany ka tsy tianao ilay haricot vert hoe mantamanta dia mbola mahazo asiana rano kely ihany izy dia tenehana kely ao anatin'ny 10 minitra na 10 minitra raha ela be malemy loatra izy raha vao 10 minitra. Ohatr'izay zany izy zao raha ohatra izy ka sautena fa voasitsika rano kely fotsiny izy mba hahatonga anazy tsy ho manta be. Rehefa izy indray asiana rano toy izay efa tsy sauté intsony io efa nandrahoana kely indray izy eto dia saromana kely mihitsy avela ho masaka ho afaka ilay manta amin'ilay haricot vert. Mandra-piandrontsika an'io dia tia-pafantatra antsika mpijery hoe mahazo toa mijery ny fandaharana fa amin'ny volana marsa dia hisy lalao izay atolotry CFPNI ka azahoana misitraka fianarana na fiofanana ato amin'ny CFPNI. Izay izao stylo dia mahazo toa mijery an'izay foana dia aza adino ny mandray hoe
inona ny anaran'ilay recette na ilay sakafo natolotra tamin'izao daty satria izay ilay ilaina ao anatin'ilay kilalao antsika hoe inona ohatra mety ho fanontaniana hoe inona ny ingrédient tao anatin'ny sakafo nandeha tamin'izao daty. Izany hoe ny fanatrihanareo anay moa izany no tena tanjona ao anatin'ilay izy ko mahazo tombo-jery raisy hoe inona ny zavatra nanamboarana sakafo an'io. Dia eo ihany koa ny fanentanako anareo hoe tongava mianatra cuisine na pâtisserie aty amin'ny CFPNI izay efa ety amin'ny cité immobilière eo akaikin'ny église Sacré-Cœur izany no misy anay. Tadidio fa azahoana certificat ara-panjakana satria dia manao fanadinana azo entina mameno ny dossier andehanana any anaty sambo na andehanana mandeha any ivelany izany fampiofanana atolotra CFPNI izany. Ko azadino raha manaraka ny fandarana dia tongava koa mianatra aty amin'ny CFPNI. Jerevantsika amin'izay aloha hoe ohatry ny ahoana izay ilay sakafo tsikato. Efa somary miova kely lokony fa izy mbola misy rano dia avelantsika iverina ho ritra indray izy fa tsy hoe asiana rano akory. Tsy izay ilay nahandrontsika androany tsy asiana rano mihitsy izy akory fa avela verina ho ritra tanteraka. Azadino manandrana sira azontsika asiana poivre ihany koa izy raha tiantsika. Tadidio tsara foana isaky ny manome fanomezan-tsiro hoe iza ilay olona hisakafo. Efa tena kely sisa mbola misy rano ihany izy fa efa herinareo fa izany hoe manomboka miverina maneno indray. Izany hoe ohatra miverina ho sautena indray izany ilay haricot vert sy ilay saucisse fumée poulet. Rehefa ritra tanteraka amin'izay izany izy ity dia ho loarantsika. Mazava ho azy izany fa mila roa mazava ny sakafontsika fa maina be raha io no hinanana vary maina. Izay fa tafaverina tanteraka miverina sautena kely mihitsy izy ato kanefa ny nafanafana samy voalohany hita izy hoe masamasaka kokoa noho ny teo aloha. Masaka ny sakafontsika ary tsy adinoko foana no miteny hoe azadino ny manaingo ny platsika na ny manao présentation na ianao mahandro sakafo ao an-trano io ary dia mba tanterao izay aza hoe loarana be fotsiny fa mba hasivo endriny. Alaintsika izany ny haricot vert dia apetrakitsika atao lafo tao ambany aloha. Ataontsika toy izao. Raha ny loko aloha dia contraste tsara izany ilay haricot vert sy saucisse fumée poulet izy io dia izay no masimary fotsifotsy anazy izay. Nataoko lafika tao ambany izany ilay haricot vert. Dia rehefa vita izay dia hoaingoko eo amboniny indray ny saucisse fumée. Alahatra izy alahatra tsara. Izay izany mba ilay inspiration hitako amin'ilay fanaingona fa tsy voatery hoe averina ito ho an'izay tia hamerina moa izany fa tsy mahita hevitra dia mahazo mamerina tsara dia efa mba miova aloha izay ny fanaingony an'ilay sakafo ao an-trano.
dia zao zany ilay haingo hita zany izy hoe nampiaingona izy fa tsy hoe loharana dia miparitaka fa navela toy izao. Dia toy izay indray zany ilay sakafo izay natolotra anareo androany dia andana mividy saucisse fumée sy haricot vert somary lafolafo izy kanefa tsy maninona fa kelikely dia efa malany sakafo. Izay indray fandaharantsika androany fa aza dimy no mijery fandaharana rapitso amin'ny manaraka indray.